Miaraba mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy Kristy riavana ary dia faly indray tavahoana aminao amin'ny alalany izao fandaharana izao. Dia totio an'Andriamanitra ny voninahitra fiadanany ho amin'ny olona tsirairay. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo faly tokoa izahay satria mbola velona trapamizena ary dia mbola afaka indray handinika ny teninao ary matoky izay fa afaka ampahery anay ny teninao ry Tompo. Ampimizara ny fahasoavanao dia mankasitraka indrindra anao Andriamanitra ray zanaka vanay masina ary dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay teny tonga nofo no ivavahanay. Amen. Ry havana ny tenin'Andriamanitra iarantsika mibanjina sy fampahirezantsika dia ny bokin'ny Genesis. Amin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo izay mitantara moa ny fizaham-toetra nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama mpanompony. Fantatsika ary ava-malala fa efa 100 taona i Abrahama ary efa 70 taona i Sara raha niteraka ny Isaka izy mivady. Isaka no hany mba zanaka izy mivady ary arak'izany zanaky ny fahanterana. Zany hoe tena tiana zany, zanaka tsy foy. Kanefa dia mbola nangatan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama indray Isaka mba hatao inona? Mba hataony fanatitra ho azy Jehovah'Andriamanitra. Eny, atao sorona, hodorana amin'ny afo. Ry havana, tena maharary zany mangidy ary metezangeza sy anao isika haka ny toeran'ny Abrahama kanefa ry havana fantatsika fa raha tena mamaky ka mahafantatra tsara ity tantara ity sika dia tsy mba nisy fisalasalana na dia kely akory aza atao amin'ny Abrahama. Tsy sanatria izy nieritreritra tao am-pony na tao an-tsainy hoe Andriamanitra mila voatsiary ity Andriamanitra tompony ity. Tsy ny saina izy fa Andriamanitra manome tsy fohifohy ity Andriamanitra ity satria Andriamanitra ihany nge nanome azy io zanaka io ry ava-malala ary zanaky ny teny fikasana. Ary mino hafa fantatsika moa izany. Ary Jehovah'Andriamanitra dia nanambara fa Isaka fa tsy Ismaela lay nateraky Abrahama tamin'ny Agara no zanaky ny teny fikasana no ho taranaka marobe avy amin'ny Abrahama, avy amin'ny Isaka. Ary tsy nanana hoe eritreritra ratsy i Abrahama tao am-ponika sanatria ny vava mody ny homana fotsiny izy ary mety nyteny anakapo hoe de andeha tokoa de ho hitany zay fisehony ihany fa tsy ho tompona ndraiky raha am'izay zavatra mety miseho any raha andositra Isaka dia avelao izy andositra any. Tsy ary ava-malala. Sanatria ny vava lasa hoe tofoka na leo an Jehovah'Andriamanitra i Abrahama. Andriamanitra nampangainy sanatria hoe Andriamanitra manome tsy fohifohy. Tsia. Sanatria de sanatria ry havana. Fa inona no nataony? Araka ny voalaza eto amin'ity tenin'Andriamanitra toko faharoa amby roapolo ity, niomana soamantsara izy. Ary dia nankaiza lasa nankany an-tendrombohitra Moria moa zany, niaraka tamin'ireo mpanompo reo lahy ary mazava ho azy Isaka zanany. No manina zany ny borika nitengenana ary dia lasa izy. Zany hoe nanomboka teo dia hitantsika mazava tsara ary hitan'Andriamanitra fa tena olona natoky azy ity i Abrahama mpanompony ity. Ary ovakitsika nge ny zavaniseho aka ny toko faharoa amby roapolo arak'izany ohatra amin'ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 13 vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary Abrahama naninditra ny tanany ka nandray niantsy mba haminony ny zanany. Fa niantso azy lay anjeliny Jehovah tany an-danitra ka nanao hoe ry Abrahama, ry Abrahama. Ary hoy kosa izy inty aho. De hoy izy aza maninditra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza manino azy akory ianao fa hitako izao. Fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tampoky ny zanakao dia ny lahy tokanao. 17 Ary Abrahama nierika nijery ka indro nisy ondry lahy teo ivony
voasangositry ny kritrala ny tandrony dia lasa Abrahama ka naka ny ondry lahy ary nanatitra azy ho fanatitra dorana ho solony zanany. Amen dia amen. Alleluia zany reva malala ao amin'ny tompo. Raha iverina zany tsika andinika tsara ity toko faharoambiroapolo ity manomboka eo amin'ny atao hoe andiny voalohany kanefa ihany koa eo amin'ny andininy fahasivy dia mahita teboka vitsivitsy isika maneho sy manamafy ary tena porofo mivaingana riavana fa tena olony finoanan'Andriamanitra i Abrahama. Mpanompo nahatoky an'Andriamanitra dia Andriamanitra lay Jehova nahary ny lanitra sy ny tany, tompony hery sy ny fahefana rehetra, tompony zavatra rehetra ary azo iankinana ametrahantsika olombelona na ny lasantsika na ny ankehitriny na ny hoavintsika ary izany riavana no tsy mba nanana ny Abrahama fisalasalana. Riavana ireto no atao hoe teboka vitsivitsy hitantsika zany eto amin'ity teksta manomboka eo amin'ny andininy fahasivy ity. Ny teboka voalohany dia mahakasika ny anarana nomeny Abrahama ny tany. Eo amin'ny andininy faefatra amby folo ahoana io voalaza ary ny anaran'izany tany zany dia nataony Abrahama hoe Jehova Jire. Jehova Jire zany hoe Jehova misy noty kely moa eo de hoe Jehova no ahita. De izany ozy izy no anaovana mandrakakehitriny ny hoe any tendrombohitra no isehoany Jehova. Na ihany koa Jehova Jire ndika hoe Andriamanitra ihany koa no manome zay ilaina rehetra. Dieu pourvoit hoy ny teny frantsay, God provides amin'ny teny anglisy. Ny teboka manaraka riavana any tendrombohitra no isehoan'Andriamanitra. Ary hitantsika matetika ato anatin'ny Baiboly indrindra ao anatin'ny ao amin'ny testameta taloha ohatra Andriamanitra niseho tamin'ny Mosesy tamin'ny alalan'ny inona roy memo zay tsy nety levina teo an-tendrombohitra Horeba raha tadidinao. Naninona teo moa Mosesy nitandrina ny ondry amanosiny jetro rafozan-dahana izy ary dia tsy levina zany teo tendrombohitra Horeba ny roy memo de iny Mosesy lasa nijereo fa maninona ary iny io afo tsy mety levina io de teo Andriamanitra no niantso any Mosesy. Tany an-tendrombohitra Sinai ihany koa tadidinao angamba no nanoratany Jehova Andriamanitra ny didy 10 tamin'ny vato fisaka ary dia nomeny ihany koa tamin'ny alalan'ny Mosesy hoentiny midina ho an'ny zanak'Israely. Ary mbola teo an-tendrombohitra ihany koa Jesosy Kristy nanao lay toriteny lavabe angamba tadidinao ao amin'ny Matthieu toko 5, toko 9, toko 7 teo an-tendrombohitra. Amin'ny teny frantsay moa de hoe le mont des béatitudes. Tsy voalaza hoe tendrombohitra inona ny anaran'izy io. Ary mbola tendrombohitra ihany koa raha tadidinao riava malala no nitondrany Jesosy Kristy ireo mpianany tena tiny de izy telona Petera sy Jakoba ary Jaona rahalany ary dia tany an-tendrombohitra Jesosy Kristy no niova tare. Fa maninona tokoa riavana hoe any an-tendrombohitra. Mety ho maro ny antony. Mety ihany no asa misy filaminana, fatonina, zany hoe lavitry ny tabatabany ponina mipetraka any an-tanàna. Eny, mety misy antony maro. Ary tsy de zay loatra moa no tena zava-dehibe hoe fa maninona no any an-tendrombohitra fa satria hitan'ny mpino kristianina maro fa ao anatin'ity Baiboly ity dia manana toerana manokana ny tendrombohitra dia maro riava malala ireo mpino kristianina, ireo fiangonana kristianina resy lahatra ny filazantsara, resy lahatra ny fahamarinan'ny teny voarakitra ato anaty Baiboly maninona mandeha mivavaka, mifady hanina aiza any eny an-tendrombohitra. Fa mitodika aminao kosa ny tenin'Andriamanitra. Isika ary zay miombona amin'izao fandaharana izao. Mba efa impiry re isika no nivavaka teny an-tendrombohitra fa ny tena mampalahelo aza riavana dia tsy izay loatra fa hoe ireo tendrombohitra 12 manodidina ny renivohitry Madagasikara n'Antananarivo dia indrisy fa ny ankamaroan'ny olona dia manao an'izy ireny ho inona ho toeram-panompon-tsampy lotoina kanefa tokony hivavahana amin'Andriamanitra. Andriamanitra lay masina,
Andriamanitra lay miteny amin'ny ny olony hoe amintsika kristianina pino indrindra aoka ho masina ianareo satria masinao Jehova Andriamanitra reo fa zay tsy manam-pahamasinana tsy ahita ny tompo. Koa ho gaga ve reva malala izao sy anao raha tsy mahita ny fitahian'Andriamanitra mirotsaka indrindra ho an'ny firenentsika, ho gaga ve isika dia ho lasa iteniteny foana sanatria fa mba mivavaka ihany, mba mandeha any am-piangonana ihany isaky ny asabotsy, isaky ny alahady, na mety isan'andro ihany koa azy, fa to tsy mba mahazo valo mba afaka ho gaga ve ka sanatria hoe andeha ny metsinan'Andriamanitra satria mahita fa tahaka ny mitovy amin'ny olona tsy miditra am-piangonana ihany ny fiainana, toa tsy misy na inona miova fa toa teo ihany no eo. Kanefa marobe ry hava-malala, marobe ireo teny fikasana men'Andriamanitra ny olony atao anatin'ity baiboly ity, raha tsy ilaza fotsiny isika ohatra afa-tsy ny boky ny Deutéronomie 7:20 zay mirakitra mo andininy lava ny ozina, fa andininy lava ny fitahian'Andriamanitra, fa andininy lava be ihany koa ny ozina satria ozina sy fitahiana ny voarakitra ao anatin'izany boky ny Deutéronomie 7:20 izany ho an'ny olona izay miaino tsara, mampiatra tsara, mitandrina tsara ny tenin'ny Jehova Andriamanitra. Ohatra inona ny voalaza ao ry hava-malala, olohany ozy izy ny olona miaino tsara, mampiatra, mifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra, olohany fa tsy ho rambony, ho ambony fa tsy ho ambany, ampisambotra fa tsy sambotra. Nefa jereo aiza ny firenentsika, aiza isika, teo loloha teo ara voalaza hoe fa efatra alohan'ny rambony, fa izao nge ry hava-malala ka efa faharoa firenena iray sisa no andamositsika. Fanahoana loatra andro tokony andininy tena zao ry havana satria fotoana ny karemy zao. Ary na dekoniny ianao, na mpikambana amin'ny sampany, na birao am-piangonana, na birao ny sampana, efa ela no niraisina asa ho mpandray ny fanasan'ny tompo, efa vita batisa sy ny sisa, raha tsy mbola nanolotra manokana ny fiainanao an'Andriamanitra ianao, raha tsy mbola nanolo tena fa mbola sanatria manompo sampo zany hoe ny tongotrao iray mba any am-piangonana ihany, fa ny tongotrao iray any amin'ny toeram-panompontsampy, dia aza manampory hava-malala ao amin'ny tompo handray zavatra avy amin'Andriamanitra, ahazo valim-bavaka. Fa raha tsy mibebaka ianao dia ozina ny anjady amin'ny fiainanao sy ny fiainan'ny taranakao. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, eo anatren'izany nefa tiantsika Andriamanitra. Io Andriamanitra notompoiny Abrahama io Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba io, Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy, ny Andriamanitra ny baiboly lay tsy miova, Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, Jesosy Kristy lay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tiantsika ary mbola manome izao afatra izao ho antsika. Hoa ihany koa ny afatra zay mizara ny tenin'Andriamanitra eto. Tena fantatrao ve fa tiantsika Andriamanitra, ary matoa mizara ny afatra mo iza dia hoa indrindra ihany koa izany hafatra entiko izany ry hava-malala, satria raha tsy izany dia mpiatsara velatsy ny olona zay mitondra ny afatr'Andriamanitra kanefa izy kosa sanatria tsy manaraka. Zany no atao mpiatsara velatsy. Ary dia tadiditsika angamba ny fanakianana lava de lava ary tena mahavaivay nataony Jesosy Kristy ho an'ny mpiatsara velatsy. Ahoana ho izy? Fasana misokatra ny tenindany, lozanareo fariseusy mpanoradalàna, taranaky ny menarana. Ahoana koa izy? Ny mpahamory hetra sy ny vehivavy janga hozy izy no efa mialohanareo any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ry havana averina indray fa amin'izao andro ny karemy izao dia tao amin'izao afatr'Andriamanitra izao isika ninona handiny tena hibebaka
raha sanatry ka mbola tsy tonga am'zany fibebahana marina izany hiantoraka eo ampototry ny azo fijaliany Jesosy Kristy. Miteboka manaraka ry havana dia zay voalaza eo amin'ny 5:12. Averina vakina amin'ny anaran'ny Tompo. De niantso any Abrahama fanondrony tany an-danitra lay anjelony Jehova. Niantso fanondrony lay anjelony Jehova. Satria zava-mahagaga mahatalanjona. Zany ty miseho eto ty ry havana. Tsy angano na arira fa tantara marina. Ary ny Baiboly moa na ovinanoviana tsy hoe mitantara angano izany sanatria Jesosy dia nanao fanoharana matetika rehefa nampianatra mba ho azon'ny olona tsara ny fampianarana, fa eto tsy misy fanoharana fa tena fitantarana zava-misy marina niseho. Ary isika izaho ianao koa ve mba maniry ahita zavatra lehibe tahaka izay niseho eto fa na men'Andriamanitra potaka izay fotsiny de indry ny ina moa izy teo ondry la izay no nefa tamin'ny ry Abrahama tonga teo ny ry ava-malalaka mbola tsy nisy an'izany teo e. Ary tsy vitan'izany ihany fa voalaza eto fa hoe lay anjelon'i Jehova farany marina ato amin'ny testamenta taloha indrindra fa eto amin'ity tantara ity lay anjelon'i Jehova le amo dia mitondra lettre majuscule zany de tsy iza fa Jehova Andriamanitra ihany io. Jehova io se io ny teny io. Koa raha mba te ahita iaina zava-mahatalanjona tahaka an'izany zao ianao aoka isika hanana finoana ny takina amintsika, hanana finoana tahaka an'izay hitatsika eto amin'izao Abrahama mpanompon'Andriamanitra izao. Ary araka nambara teo moa dia tsy iza io anjelon'i Jehova io fa Jehova Andriamanitra ihany. Ka hoy ny voasoratra amin'ny 9:12 lay anjelon'i Jehova ka nanao hoe ny tenako no ny anako hoy Jehova. Manambara zany fa Jehova lay anjelon'i Jehova dia Jehova Andriamanitra ihany. Satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanakao lay lahatokanao dia hita ianao tokoa aho ary ahita ahamaro dia hamaro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika zay any amoron-dranomasina ary ny taranakao ahazo ny vavahadin'ny fahavalony. 9:12 ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany satria nanaiky ny teniko ianao. Ry ava-malala, nahafaly an'Andriamanitra loatra ny finoana velona hitany tao amin'ny Abrahama, hanika nahita fitita amin'Andriamanitra i Abrahama ary teonao ihany tsy ela inona tokoa moa no hahafaly antsika mihoatra noho ny ity fahafantarana ry havana tahaka zay hita eto fa mahita fity amin'Andriamanitra ny olona raha toka tena matoky mino an'Andriamanitra ary tena mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy manda ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy diso anjara fitahina aminy na oviana na izanaiza misy azy. Ary tsy vitan'izany ihany ry havana fa hatramin'ny tarana ny voalaza eto dia ho asoavin'Andriamanitra. Eny, raha voataizany kosa aloha ao anatin'ny finoana sy ny fanajana ary fatahoran'Andriamanitra dia ny Andriamanitra ny Baiboly moa zany. Azo antoka zany fitahian'Andriamanitra ho an'ny ankonana sy ny fianakaviana izay matoky manaja ny sitrapon'Andriamanitra. Ary de efa nivakitsika teo moa ny 7:12. Hitatsika fa endriky ny fitahian'Andriamanitra ny taranaka maro tahaka nisan'ny kintana ozy izy ny ato voasoratra, isan'ny kintana eny amin'ny lanitra, nisan'ny fasika any amoron-dranomasina. Taranaka ahazo ny vavahadin'ny fahavalo ozy voasoratra ihany koa. Zany hoe andresy mandrakariva manoloana zay mety ho fahavalo satria manana an'Andriamanitra mahery. Tahaka zay hitantsika ihany koa raha teo anoloan'ny ranomasina mena ny zanak'Israely ao amin'ny Exodosy 4:4 ahoana ho Jehova Andriamanitra izao ozy izy hiady ho anareo ianareo kosa angina lazao amin'ny zanak'Israely ozy izy handroso tamin'ny alalan'ny Mosesy moa no nampitondray ny teny. Taranaka ho fitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Zany hoe
hanana ny maizy azy ho tsiriritiny maro ho firenena sangany ary fatatsika tokoa ngefa na dia matetika aza mivadibadika ireo zanak'Israely reo e babitany Babilôna ohatra nandritra ny 70 taona dia tsy niala tamin'izy ireo ny fitahian'Andriamanitra. Ny antony dia tsotra ihany ahoana hoy ny voasoratra eto satria nanaiky ny teniko ianao. Nanaiky ny tenin'Andriamanitra i Abrahama moa lay ambara hoe rainy mpindro. Ary dia izay ry hava-malala no tena ho banjintsika ihany koa fanekena fanajana ny tenin'Andriamanitra. Ary mipetraka aminao ny fantaniana. Inona ndre inona mbola mety miteraka hafaliana sy asambarana ho an'i Abrahama? I Abrahama voky andro 100 taona eto aloha tanteraka teo amin'ny fiainany ny teny fikasana dia iterahany Sara vadiny zay fa 70 taona zanakalahy zanaky ny fanterana ary dia niarantsika nahita teo niarantsika nandre teo ny zavatra mahafinaritra nasehoan'Andriamanitra taminy. Tsy mahagaga raha lasa hoe rainy mpino isika i Abrahama. Ary satria efa voky andro dia afaka mandao ny tany ampiadanana, afaka mandeha amin'ny fiadanana. Ary fantatsika fa fandalovana ihany nge ty tany ity e. Fa ny olona manao sitrapon'Andriamanitra no voalaza ny Baiboly fa maharitra mandrakizay. Ry havana, tsy misy adihevitra fa natao ampiorina antsika tokoa, ampiorina ny finoantsika ny fizaham-toetra. Mino fa fantatsika ihany koa fizaham-toetra mahamay niatra tamin'ny Joba mpanompon'Andriamanitra. Joba dia voalaza ao amin'ny boky ao verina 3 ny filazana fa i Joba dia natahotra an'Andriamanitra ary lehilahy endry natahotra an'Andriamanitra ny fadiny ratsy kanefa dia nizahan'Andriamanitra toetra tamin'ny fomba mahavaivay. Satana ihany mono na ampiasain'Andriamanitra nizahan-toetra azy. Ry hava-malala eto am-pamaranana dia misaotra ny tompo isika noho ny afatra nomeny antsika. Ary satria tiany isika dia mitaridalana antsika izy amin'ny alalan'ny teniny. Koa engany ry hava-malala ny teny ndrenesitsika tamin'izao fotoana izao tafalatsaka tsara ao am-pontsika, tafatoetra tsara ao anatintsika ao ary anampy antsika hijoro mandrakariva manoloana zay mety ho fizahan-toetra, mety ho fizahan-toetra tsy tahaka ny nanjoan'ny Joba akory sanatria fa ny tenin'Andriamanitra nke manambary fa hoe Andriamanitra tsy mizaha-toetra ny olona mihoatra noho izay zakany. Koa dia engane zany afatry ny tompo izany ampahery antsika mandrakariva ary dia arak'izany hitoetra tsara ao anatin'ny fosaina mampanantsika ao mandra-piveryn'ny tompo eny amin'ny rahony lanitra dia omentsika n'Andriamanitra voninahitra zay fazatra amin'ny taloha ankehitriny ary dia ho azy mandrakizay. Amen. Vavaka sika ry havana. Misaotranao tompo ao fa na dia eo tokoa aza ny fizahan-toetra izay amolavolanao anay ary tianao indrindra ampifikitra anay aminao hijoroanay tsara indrindra moa fa amin'izao fotoana izay efa mahantombotra ny fiverenanao eny amin'ny ranitra zao ry Jesosy Kristy tompo dia manafy anay koa hery anao amin'ny alalan'ny fanahinao masina ary dia isaoranay anao indrindra izany. Dia tolotra ianao tompo ao nidera sy mivoninahitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay mifona ao anay mandrakariva ny kavanany ray mivavahanay. Amen. Ry havana tapitra ny fandaharana koa dia manao veloma ho tahin'ny tompo ary dia afaka herinandro indray raha mbola tsy miverina eny amin'ny rahony lanitra Jesosy Kristy tompo. Veloma indrindra ary tompoko.